mbola ampifalina-trano ireo malala no iara-banatsika tsirairay avy indray zay mampiatrano an'izao fandaharana zao arabaina ianao ao ambadika ao amin'izao fotoan'izao ary manona ny fahasoavan'Andriamanitra indray ho amintsika rehetra zay manaraka an'ity fandaharana ity makasitraka an'Andriamanitra lehibe satria mbola nomeny fahasalamana, mbola nomeny tombonandro, mbola nomeny fotoana indray androany afaka manompo azy ary akala isaorana hatrany ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra zay filoampanona anatin'izao fiangonana zao manome setra mandraikariva ahafahana mivelatra amin'ny fanompona an'Andriamanitra tonga amin'ny fotoana antsika zay raisantsika sain'Andriamanitra anatria an'Andriamanitra androany ary vavakantsika amin'izao fotoana zao nefa manasanao ifantoka amin'ity fotoana ty ary mailony vavantsika dia andaontsika ijery tenin'Andriamanitra ataony bokyny Isaia 7 ary eo amin'ny 10 ka hatramin'ny faharaka amin'ny 30 novakitsika zay mivaky toy izao teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manambara hoe na dia tanora fanahy azy dia voreraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety fitafotohina mafy fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa elatra no iakarany tahaka ny voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra handeha izy nefa tsy horeraka ry ava-malala afatra goavana zany ampitan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy zany sika maha-olombelona atsika dia tsarovy fa mora reraka io vatantsika io mora sasatra io vatantsika io sainatsika ihany koa dia mora reraka ihany koa io fa ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa zay miandry an'i Jehova ozy izy dia ho tahaka ny voromahery. Ny voromahery dia mandeha ambony indrindra ny fanidin'ny voromahery araraky ny tantara dia rehefa feno 70 taona ny voromahery dia esoriny ny vavany ary ngotany daholo ny volondreta dia miova vaovao izy elatra miakarany ozy izy ny tenin'Andriamanitra tahaka ny voromahery ny voromahery ambony fanidinana indrindra lavitra fandehanana indrindra ary tsika zay manatrika an'izao fotoana zao nefa tsarovy mbola handeha lavitra ianao io tianao ve no hatanjaka tianao ve no handeha lavitra ihany koa satria nomino fa mbola lavitra ny programanao mbola manana tanjona goavana ihany koa ianao amin'ny fiainanao andaotsika isotra an'Andriamanitra androany andao tena hatoky an'Andriamanitra andao hitodika amin'Andriamanitra tena hiveriny amin'Andriamanitra indray itsika amin'izao fotoana zao hanamafy ihany koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa rehefa mifandray amin'Andriamanitra atsika rahalatra anabavy hoanin'Andriamanitra tahaka ny voromaheritsika zay andeha lavitra hoanin'Andriamanitra tahaka ny voromaheritsika zay afaka ny ampitadingana goavana zany tsika satria nahoana elatra miakarany tahaka ny voromahery ozy izy ny ten'Andriamanitra andeha izy ka tsy horeraka raha andeha zany ianao na dia firy taona iainanany ianao dia tsarovy ampatanjaka ianao foana ny tompo ampahely ianao foana Andriamanitra na dia ao anatin'ny olonanara ampitraka ianao foana Andriamanitra na dia ao anatin'ny aretinara andaotsika hivavaka ary amin'izao fotoana zao asa anatin'ny vavaka ao any makasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra mbola mideranao ndray amin'izao fotoana zao misaotra betsaka any amin'ny tombontso rehetra mbola omenao mametraka ampianatananao ty fotoana ty indray Jehova ho kahitarika anay indray ianao androany andrafitanay tsiraray avy amin'izao fotoana zao mila famanginao ny sambatan'olona Jesosy mila fikasihanao ihany koa aoka hamanginy sambatan'olona amin'izay rehetra ilany famonjena avy aminao na tompo malalo makasitraka anao sady ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny fitantananao anay amin'izao fotoana zao tompo makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo fa minjay fa hiasa etsady ianao amin'izao fotoana zao makasitraka raha eo alleluia amen andao naraka irana karatsika hoe matoky loatra ary tehireteny aminao amin'izao fotoana zao ka tena ifantoka ianao amin'izao fotoana zao fa misy afatra lehibe ho anao anatin'ny hira aoka hatoky an'Andriamanitra ianao ary misy tantara anankiray zao horenetsika ho hitatsika aratsika ihany koa rehefa avy eo manarafinaritra tompo. You know
new word mandraksay izy lazainao de zay no ataonao tsy mba mandao tsy miovy fa matoky hatramin'ny farany Andriamanitra mitsaokanao matoky loatra anao tsy andao matoky loatra tsy andisy fanantenana vorovoinao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao tsy andao Jesus matoky loatra tsy andisy fanantenana vorovoinao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao Natumbuka utumetu vitainao katsapaku ankeiji tinaulo jatsandawa
manjeraka be koa ato sao fe mbola tsy vita ihany sao fe mbola tsy mandray olona ihany efa andro fa miray sasany olona ne mba maika be taraiky be loatra arizany ohatran'olona tsy asa Salama tompoko. salama andeha hoaty koa ngaina Ino tompoko ngana rehefa mbola andeha eo? matozana rehefa atao firy zany te Jesosy eo zany maika be mihitsy nefa mbola misy anareo ireo aloha. sady songo nefa tena enjana be fandrazana be fa ndao ndraiky ambe folo zany te zao efa miray sasany mbola izy salama Areo le ikarakara tasany. Sabe? fa efa tampiro to mateto e le tena mba samy maiky zao zao manao zany fa oe mbola manjaka fana kolokolo hatram'izao enjana mihitsy zany a ianao faran'izay lasa aloha Sa koa raha mbola gaga hoe zany hoe lasa aloha nefa ny zany hoe voantsika eo. asana findray vao ahaka efa zany ngane mba tsy ohatry le tamin'ny farany iny tsika tena enjana be nanana hirana mihitsy dia matamy avy amin'izay tonga dia fisosa mety nandony volo reny zay tsony zay nataony hoe tanambola zao manjaka Salama tompoko. Ay, paano na yan? Nareko po sana inisang manao forma kasi forma sa akin. ohatranao hoe le sosisosy vita amin'ny sombolana iny Eh, Saksony nandroany madama sony nandroany fa Okay. mamalala fomba madama zay manesy be zany Anahoana nareo? Anahoana? Aity. Nareo le hanao formation? fa ela zay teto raha zay Zany, nareo telo zany. Nefa zao anankiray ihany zao no afaka horaisinay androany. Fa zay manaraka zay izy voaray androany dia manaraka raisinay foana atsony nareo. Mameta fotsiny telefona dia afaka atsony nareo. Andao madama. zafa zany e voaloha teto e tena fa tsy azoko tsy mihitsy kosa nefa tena de mbola otomaina ndresy Zay izy mirafafa. madama fa hoana mihitsy satria na vola nalohanao tao sa ina zavatra ataonao e raha rehefa sy fanaran-davana be zany asa hita tsy azo za magaga tamin'iny zao dia ianao lasa nosy zay sonde dia ianao ihany Raha resa vola aloha dia tsy misy pasety reny ngamba no atolofanareo vavavy manontolo an'i Jehovahandriamanitra dia tahirina anareo. Zay fa aloha zao zany le hoe tira fampifon'Andriamanitra za hoe magaga andramo fa izaho fa tsara Jehovah. Zay fa tahiny tompo fa i Jesosy dia mafamaly. zay tahiny foana e neny anompany Jehova zany tsika anompanzay sa hoe ino ndraiky nidira fampifon'Andriamanitra amin'ny formation aty marina e za ki andeha anandrana anao manandrana aloha ndriko zany sao dia mba da manandrakandramana andao andramana aloha andeha zany amin'ny lahady ndao andeha oty fanaraiky aty Alleluia. Dia isaorana ny tompo lehibe ny rafiderana zay nandeha teo ary tantara fo ihany koa zay narahantsika teo ary amin'izao fotoana zao andaosika ijery tenin'Andriamanitra teny fampahirezana foy ny amin'ny androany ity fa tiako ianao ifantoka tsy lava ny fotoanantsika fa tena foy faran'izay foy misiny fa aoka tsy hialy ianao amin'izao fotoana zao andaosika amaky tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao ato amin'ny boky Matio toko fahaenina ary eo amin'ny andininy faraka amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo izay vaky toy izao teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe dia aza malay ianareo ka manao hoe inona no haninay na inona no sotonay na inona no tafinay fa izany rehetra izany dia kasahan'izay Kristy fantatra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsao aloha ny fanjakany sy famarinana
dia anampy anareo izany rehetra zany. Alleluia zany ten'Andriamanitra izay omeny atsika indray amin'izao fotoana izao. Metimety eritreranao hoe ohatrany efa fandray matetika zany ten'Andriamanitra zany, efa fandray isan'andro zany teny zany, kanefa lalasana vavisarovia fa ao anatin'ny teny mahatonga dia efa ten'Andriamanitra misy zava-baovao foana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay omeny atsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra hoe aza manahy anareo izy satria fantatr'Andriamanitra loatra ny zavatra manahirana atsika tsirairay avy. Hitan'Andriamanitra loatra ny zavatra ihany koa zay mety mampifantoka atsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa teteny aminao androany aoka tena hifantoka amin'Andriamanitra ianao, aoka tena hanompo an'Andriamanitra tanteraka ianao, aoka Andriamanitra no ataonao voalohany laharana ihany koa eo amin'ny fiainanao rehetra satria rehefa mifantoka amin'Andriamanitra ianao lalasana vavy, rehefa tena matoky an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra afaka manokatra ireo lalana rehetra zay tsy nisongana teo amin'ny fiainanao hatramin'izay. Tahaka ny tantara anankiray zay ndrenetsika tamin'ny voalohany teo, nisy vehivavy anankiray zay nanompo an'Andriamanitra teo. Rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia tadidiro, fa na dia taraiky ary ianao zavatra zay ataonao dia tsarovia fa manafitra anao foana ny Tompo ary manavaka anao foana Andriamanitra. Na dia taraiky ary ilay vehivavy anankiray zay efa tonga farany teo dia tadidio fa izy ihany lasa voanto voalohany. Ny tantara lalasana vavy dia lesina isotonana lesina ny tantara eny amin'ny trangam-piainana eny amin'ny fiarahamonina maro samihafa eny. Fa Andriamanitra androany dia tsarovia te hanangana anao tahaka an'ireny ihany koa Andriamanitra. Rehefa tena matoky an'Andriamanitra ianao dia manavaka anao Andriamanitra. Rehefa tena matoky an'Andriamanitra ianao, rehefa tena manompo azy ianao amin'ny fiainanao ray manontolo, amin'ny herinao rehetra ihany koa dia tsarovy fa manokatra lalana vaovao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Misy vavahady izay adanadanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa matoky azy ianao, rehefa manompo azy amin'ny fiainanao ray manontolo ianao, dia zany ny fikarakarana zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Inona zavatra mety manahirana anao androany? Inona zavatra nandanianao fotoana androany? Aoka tena hikatsaka an'Andriamanitra ianao, atotoy amin'Andriamanitra ny andronao sisa. Raha tamin'izay fotoana lava izay ianao nanao zay sitraponao, nanao zay zavatra fantatrao, zay patanao rehetra, dia aoka tena atoky hanomboka atoky an'Andriamanitra, hanomboka hitoboka amin'Andriamanitra ianao. Aza miasa saina amin'ny zavatra hafa intsony, aza mandalo fotoana intsony amin'ny zavatra misy eto amin'ity zao fiainana zao ty lalasana vavy, fa aoka tena hanokana fotoana amin'izay ianao hitady an'Andriamanitra. Aoka tena hanokana fotoana ihany koa ianao hanompo an'Andriamanitra ary atokanao an'Andriamanitra ny androm-piainanao sisy dia hanavaka anao ny Tompo. Hitahianao ny zavatra rehetra zay ilainao Andriamanitra, hitahianao ny lafim-piainanao ray manontolo Andriamanitra. Fa hoy izy tena Andriamanitra hoe fa izany rehetra zany dia kasahan'izay tilitra fantatra fa fantatry indray nareo zay nandaritra fa tokony ho anareo zany, fa katsaho alohan'ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampo anareo izany rehetra zany. Miteny amintsika Andriamanitra ary mandidy atsika tenin'Andriamanitra hoe katsaho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako, katsaho aloha ny sitrapon'Andriamanitra lalasana vavy dia hanampy anao ny zavatra rehetra, katsaho aloha Andriamanitra dia hanampy dia hamany anao eo Andriamanitra, katsaho aloha Andriamanitra dia hanrava io karazana adisatso amin'ny fiainanao Andriamanitra, katsaho aloha Andriamanitra dia hitsatsatra amin'ny fiainanao amin'ny fifaliana amin'ny fiainanao Andriamanitra, ary katsaho aloha Andriamanitra dia hanome ny banga rehetra amin'ny fiainanao ny Tompo rehefa katsahanao Andriamanitra. Ataovy lohalaharan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hivavaka ho anao amin'izao fotoana zao mba tena hanomeny anao any Andriamanitra, ahatonga anao hanome voninahitra any Andriamanitra amin'ny fiainanao ray manontolo, ahatonga anao ihany koa tena hitoboka tanteraka amin'Andriamanitra indrindra hitarika anao amin'ny fanahy masina mba ahatonga anao hanome an'Andriamanitra, anao lohalaharan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao andaontsika hivavaka amin'izao fotoana zao. Makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy, mitera sy manome voninahitra ny anaranao fa lehibe sy mahagaga ianao. Andriamanitra rehefa ny zavatra rehetra ianao Tompo malalo, misaotra anao ny amin'ny tezany menao indray androany, mivavaka azy Jesosy ho an'ny tsirairay avy zay manaraka an'izao fandaran'izao Tompo malalo. Jehovah Andriamanitra natona alefanao ny teny dia hanamboatra anay ianao, natona alefanao ny teny dia hanamboatra zay rehetra manaraka an'izao fandaran'izao anao Tompo malalo. Aoka Jesosy ny fanahy masinao mitarika ny tsirairay avy, tafioery tsirairay avy Jehovah Andriamanitra mba ahafahany mampandefitra ny zavatra rehetra fa manao lohalaharana ny fanomponanao. Aoka tena hitobika aminao ny vahoaka rehetra, aoka tena hanomboka hitady anao izay rehetra nanalavitra anao Jesosy malalo. Andriamanitra aoka hanome sehatra goavana eo amin'ny fiainan'ny
Andriamanitro hanadino ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty fa tena hanompo anao ny fiainan'ny ray manontolo ny tsirairay avy makasitraka anao zay tompo malala satria ny fanomponanao Jehovah Andriamanitro dia manokatra zavatra goavany amin'ny fiainanay ao ambadiky ny fanomponanao dia manokatra vavahady ianao ao ambadiky ny fanomponanao dia misy fandraisana ao ambadiky ny fanomponanao dia misy fanasitranana tompo ka makasitraka anao zay Jesosy no ny amsafidiananao ny zanako tsirairay avy manaraka an'izao fandarana zao makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen, alleluia. Isaorantsika ny tompo lehibe zay fotoana teo nahafahantsika nanompo zay tapitratrady ny fotoanantsika androany andaotsika ivavaka isaotra ny tompo ny amin'ny fotoana nahafahantsika nanompo zay tamin'ity takariva ty ary ametraka an'izao alla zao mpilatanan'Andriamanitra atsika mavoaro amin'ny lafiny rehetrarehetra andao ivavaka sika makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra ny mbola mideranao ndray no amin'ny fahasoavana lehibe zay arosakao tompo misaotra tamin'ny fotoana nahafahanay nanompo anao teto misaotra Jesosy malala ny amin'ny fitiavana lehibe zay narosakao tamin'ny tsirairay avy makasitraka ihany koa tamin'ny fahamanginao nisatokantrano nisambatan'olona ihany koa manome voninahitra anao zay araiketiny dia mametraka an'izao ala zao mpilatananao ndray tahiny tsirairay avy amin'ny zavatra rehetra zay ataony nahatorona mbola hiasa dia aoko hoe mba ny fiarovana avy aminao hatrany aoko hoe mba ny fitantananao mandrakariva nisambatan'olona Jesosy makasitraka anao zay raha io atenizo hatrany zay ho anatrianao mandrakariva Jesosy malalo misaotra betsaka tompo ny amin'ny fitiavana lehibe zay arosakao nahafahanay nananaraka an'izao fandaharan'izao nahafahana nanompo anao ihany koa tamin'ny alalan'izao fandaharan'izao misaotra betsaka raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo entiko fahasoavana sy famindrapo hanaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ao hatrany Jehovah andro lava ianao amen. Miraso atsika rehetra tompo samy mitahin'Andriamanitra daholo veloma tompo.